Ampifaliana ry havana no iarabananao sy anolorana anao an'ity fampoampivavahana izay atolotry ny fiangonan'i Jesokristy eto Madagaskara ity. Fampoampivavahana izay no raisym-peo sary teny amin'ny FJKM Androndra Fahasoavana atolotra anao ampitiavana. Alahady ny Trinité ty alahady ty ry havana malala izay ankalazantsika n'Andriamanitra ray zanaka fanahy Masina. Ho ampitomola ho aminareo manankarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy Masina. Amen. Andeha ary hiara-hitsangansika hidera sy hankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra ny salamo 420, ny 420 ka hatramin'ny 130 no entsika midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Aorianan'izay dia ny hira 120. Miomina ary sika hoe: indreny amarono ny asanao Jehova, fa indrena ny nanaovanao azy rehetra. Eny ny zavatra nataonao ny tany, indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka. Aminy misy zava-mihetsiketsika tsy tamin'ny isaina, dia zava-miaina na kely na lehibe. Any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay nomponinao hilaolaoana. Ireo rehetra ireo miandry anao mba homenao ny haniny amin'ny fotoana. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokony soa izy, manakona ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy, ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarihan'ny tany ianao. Ho mandrakizay ny voninahitra Jehova, aoka Jehova hifaly amin'ny asany. Jereny ny tany dia miororo, tendreny ny tanany tendrombohitra dia midonaka. Hira ho an'i Jehova raha mbola velona koa, ankalaza n'Andriamanitra aho raha mbola miaina. Amen.
Ivavaka isika ry havana malano. Ry ray zanaka fanahy masino, lay Andriamanitra tokana, ray ianao, mpamorona sy mpahary izao rehetra izao. Andriamanitra zanaka, tompo sy mpamonjy ary mpanavitra anay. Andriamanitra fanahy masina, mpanavao anay, mpanolotsaina, mpisolo vava, mpananatra ary mpitarika anay. Dia rainy ianao fa miasa hahasoa anay. Amin'izao aladin'ny Trinité izao dia mahatsiaro ny fahafenonao Andriamanitra sy ny voninahitra ao izahay ka manandratra anao hatrany. Manatrea anay vahoakanao ary ka ankasitrao ny fanompoampivavahana tanterahanay, fa ataonay izany amin'ny anaran'i Jesokristy Tompo sy mpanavitra anay. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana izay andrenesana ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havana, ary dia atomboka izany amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora, dia androso ny tompon'anjara ho amin'izany. Faly miaraba antsika ankizy sy tanora rehetra, manasa ny ankizy sy tanora rehetra hitsangana hanao ny hira faharoa amby folo sy roanjato ny andinin'ny voalohany ihany. 12 sy roanjato ka ny andinin'ny voalohany ihany. Ivavaka isika dia manasa ankizy tanora rehetra amerina izao vavaka izao. Ivavaka isika. Jesosy, sotranao zahay, fa mbola nomenao fotoana hianarana ny teninao. Ny fanahinao masina ny hitaritalana anay, hanokatra ny fonay, anazava ny sainay, ary hitarika ny fanahinay. Dia mitenena Jesosy fa voninkiainy izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Mipetraka isika ankizy tanora. Dia faly miaraba antsika ankizy tanora nahatratra izao fotoana izao dia faly miarahaba ny reny rehetra ihany koa. I Jesosy rankizy rehefa mampianatra tao amin'ny Baiboly dia manao fanoharana. Dia misy tantara kely anankiray tia fanoharana ihany koa. Tao amin'ny tanàna anankiray dia nisy trano anankiray. Io trano io misy rihana anankiroa. Dia le trano moa ny tanàna le paozin'ny trano le manao ohatr'izao. Dia any amin'ny farany ambony ihany koa misy mipetraka. Ao amin'ny farany ambany indrindra dia misy ramatoa zay, ramatoa efa lehibe zay no mipetraka ao ambany ao. Io ramatoa io dia atsonony ao amin'io trano hoe mama rasoa, na ataony hoe neny rasoa. Dia ny ray aman-dreny indray no miantso azy hoe maman na ineny, zay ny fiantso azy. Any amin'ny farany ambony kosa dia misy tovolahy anankiray zay mipetraka any amin'ny farany ambony any, any amin'le trano kelikely any amin'ny farany ambony any dia tovolahy zay no mipetraka any.
Ndray andro ary dia narary le zaza tao amin'ny riana voalohany. Ny alina io, ny andro efa alina ny andro. Dia ao amin'io trano le ankizy lahy mipetraka any ambony izay mpianatra izy. Dia nandray izy mandalo, mianatra izy dia mandalo fotsiny izy, dia miakatra any ambony izy dia mianatra indray izy rapitso dia mandalo, dia tsy dia miresadresaka aminy ao amin'le mipetraka ao amin'ny trano zany. Dia rehefa narary ary le tovolahy kely tao amin'ny riana voalohany, andro alina, dia nanontany amin'izay inona no tokony atao. Nieritreritra teo ny ray aman-dren'le zazalahy mipetraka tao amin'ny riana voalohany, dia nikorotandrotana dia naheno ny rehetrarehetra fa misy inona ato amin'ny trano ato amintsika ato. Dia niteny hoe marary ikoto kely. Tsy hitan'le ray aman-dreny izay atao very hevitra izy. Dia lasa aloha izy nandeha nidina tao amin'ny mamarasoa, nanontany amin'ny mamarasoa, mama inona ny zavatra tokony atao fa marary mafy mihitsy ikoto kely. Dia hoy mama ny teny, zao ny zavatra tokony ataontsika dia zao, andaninareo miakatra any amin'ny farany ambony indrindra dia mandondona dia atsoa ilay tovolahy ao amin'ny farany ambony ao. Dia lasa ry zareo niakatra tany dia nandondona tao amin'ilay farany ambony indrindra, dia nifoha ilay tovolahy. Ny zavatra tsy fantatra ry zareo tao amin'ilay trano fa i mama ihany nahafantatra, dia mpianatra dokotera efa ivoaka le tao le tovolahy tao amin'ny farany ambony. Dia lasa niakatra nakany ry zareo, dia natsoina le tovolahy tao amin'ny farany ambony dia nidina nijery an'ikoto, dia nitsabo an'ikoto dia nitenenina hoe zao ny fanafody tokony hoaniny, andana mividy an'izao, andana manao an'izao. Dia sitrany ikoto nahazo fitsaboana. Dia mamarasoa zany no nanoro hoe any amin'ny farany ambony any nareo no mijery. Ny afatra omeny tenin'Andriamanitra amintsika amin'izay fanoharana izay raika izy dia zavatra anankiroa. Voalohany dia tao amin'ny mamarakoto aloha no nandeha, izany hoe i rakoto no nieriseretina oreny tao amin'io trano rehetrarehetra io. Dia anatra ho antsika raika izy zany, i mama tadidio manantona amin'ny mama miteny foany mama tsy maintsy miteny foany mama. Tsika manko rehefa ankizy tanorana indray dia hoe io fa mama fa miteny indray mama, manao an'izao indray neny, manao an'izao indray mama. Fa tsaroa fa i mama tsy maintsy miteny foana izy, ary ny zavatra tenenina mama na ineny dia tsarovy fa tsy maintsy mahasoa atsika zay. Fa aza mieritreritra foana io indreo zao fa hiteny neny, io indray fa hiteny mama. Zay ny voalohany. Faharoa dia izao, rehefa nanoro hevitra i mama na ineny rasoa dia zao ny teneniny, any amin'ny farany ambony mandeha. Any amin'ny farany ambony izy mandeha satria fantany fa ilay olona tany amin'ny farany ambony dia mpianatra ho mpitsabo ary misy ny vahaolana zay tadiavina. Dia isika koa hanao fanoharana androany lay any amin'ny farany ambony izay nieritreretina hoe petraka any amin'ny farany ambony dia ho aritsika amin'ny Jesosy zay. Sokafana ny baibolitsika ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba, Jakoba toko voalohany andininy fahafitoambe folo. Jakoba toko voalohany andininy fahafitoambe folo. Hebreo dia Jakoba dia Petera. Zay ny filaharan'ny baiboly. Vitany Hebreo dia ao amin'ny Jakoba dia ao amin'ny Petera voalohany. Jakoba toko voalohany andininy fahafitoambe folo. Hitantsika ve? Efa nahita daholo tsika. Rehefa hita ary dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rain'ny fahazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fihodinana. Ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra? Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rain'ny fanazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fihodinana. Le tantara kely teo ny tadiditsika dia hoe any amin'ny farany ambony, avy tany amin'ny farany ambony le dokotera, mpianatra dokotera nidina nitsabo. Dia tsika manohatra niny amin'ny Jesosy sy ny fanahy masina. Ny Jesosy sy ny fanahy masina zany dia avy any ambony izy, midina
sady fanomezana tanteraka sady zavatsoa izy no fanomezana dia manomboka tadiditsika zany manomboka androany raha nieriseritsika to hoe le tao amin'le tantara zany nieriseritra hoe any farany ambony any tsisy mieriseritra le olona any farany ambony any dia nandray koa tsika variny ety atany ety fa tsy mieriseritra Jesosy any farany ambony any ny fanamasina izay midina any farany ambony any ary ndray izay any amin'ny farany ambony any dia anisan'ny fanomezana tsara ho atsika dia ho tsaroantsika rakizy tanora fa Jesosy Kristy ny fanahy masina ary ndray dia ray ihany ary izay no fanomezana avy any ambony ahafahantsika mahazo famonjena. Mbola hivavaka isika. Misotranao zay Jesosy satria nampianatra ianao androany fa ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony. Dia napidina ny zanakao ianao ray ary napidina ny fanahy masina koa ary midina avy amin'ny rain'ny fanazavana izany. Misotranao koa zay satria nampianatra ianao androany fa ny reny, ny maman, ny mama dia fanomezana avy aminao ihany koa izay ankalazana androany ny fetiny. Koa dia mangataka izay mivavaka izay ho azy ireo mba ahatsiarovana mandrakariva fa fanomezana avy aminao koa izany. Dia fona aminao anefa izay fa tsy nahantanteraka izany zavatra rehetra izany ary tsy nahafantatra akory ary nanao tsinotsinona ny fanomezana izay nomenao anay. Manomboka androany ary izay Jesosy dia vonona mandrakariva ny ahatsiaro ny reninay, ny ahatsiaro ny mama, ny ahatsiaro ihany koa ny maman. Dia eto koa izay dia vonona ihany koa ahatsiaro mandrakariva izay fanomezana dia mifanahy masina izay nomenao anay mba ahafahanay mandeha araka ny sitraponao. Dia misaotra Jesosy fa fanahinao masina no angatanay ahatanteraka sy hanome hery anay ahafahanay manatanteraka izany. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia ho n'Andriamanitra irery ny voninahitra, amen. Hiraitsika ny hira fahaenina amby roanjato andininy fahatelo sy ny fahadimy dia iroso ireo hivavaka sy hamaky ny soratra masina. Amin'ny vavaka isika tompoko. Endre ny afalinay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina fa mbola nomenao anjara tsara izay ankehitriny tanily eto an-tokantrano indray amin'izao fotoana izao. Iraoary ny fanahinao masina tompo mba iombona aminay eto ka hitahany mpamaky teny
hita ny mpitory-teny izay hitondra ny hafatra avy aminao, ary hita ireto vahoakanao izay tonga manatrika izao fotoana izao. Sokafo ny masom-panahyn'izy ireo tompo malalo, mba hahitany zava-mahagaga indray avy aminao, ary ataovy manana fifatohana tanteraka tompo amin'izao fotoana mamindrindra izay eonanay aminao izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay ny vavakay. Amen. Miaraka maka ny tenin'ny soratra masina tsika ry havana, arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Genesis. Genesis 1:12, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Genesis 1:12, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Ovakitsika izany ry havana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny, ary raha nifindrafindra ny atsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany sinary izy ka nonona teo. Ary niresadresaka hoe izy: andeha isika hanao boriky ka handoro azy tsara, ary ny boriky nataony solombato, ary ny asfalta nataony solondrihitra. Ary hoy izy: andeha isika hanao tanàna sy tilikambo atsika, ka ny tapiny atakatra ny lanitra, dia hanao izay azahoantsika laza fandrao ely eny ambonin'ny tany rehetra isika. Dia nidiny Jehovah izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona. Ary hoy Jehovah: indro iray foko ny olona sady iray fanononana izy rehetra, ary hita vao ny fiandohaniny ataony, ka izao dia tsy isy azo sakanana na inona izay saintsainy atao. Aoka tsika hidina ka eny no ikoroantsika ny fiteniny, mba tsy fankalala teny izy. Dia ataony nampelezan'i Jehovah azy hiala eny ambonin'ny tany rehetra, dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy. Koa izany nanaovana ny anarany hoe Babela, fa tao Jehovah nanorokory ny fitenin'ny tany rehetra, ary tao ny nampelezan'i Jehovah ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Filazantsara araka ny Jaona toko 412, andiny 512 hatramin'ny 420. Jaona toko 412, andiny 512 hatramin'ny 420. Raha ty ahy ianareo dia hitanjona ny ditiko, ary izao mangataka any amin'ny ray, ary izy hanao anareo mpananatra hafa ao aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitana fantany fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Tsy hamelanareo kamboty aho, angaty aminareo aho. Vetivety foana dia hita tsy ny ianareo tontolo izao, fa ianareo no nahita, satria velona aho dia velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izao no ao amin'ny ray, ary ianareo no ao amiko, ary izao ao aminareo. Izay manana ny ditiko ka mitanjona izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tia ny raiko, ary izao no tia azy miseho aminy. Korintianina faharoa toko 17, andininy 12 ka hatramin'ny 14. Korintianina faharoa toko 17, andininy 12 ka hatramin'ny 14. Farany rahalahy mifalia, aoka ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mihavana, ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho anareo, mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina. Ny olona masina rehetra manao velomanareo, ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ray masino andeha hiara hitsangantsika ry havana malala iranira fa 770 andininy voalohany sy ny fahefatra dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra.
azo toerana ny fiangonana. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisana ny afatra riavana malala amin'ity alahady mamarana ny volana May ity, alahady farany amin'ny volana May moa zany, dia ny bokin'ny Genesisy toko 1:10 izay fa novakin'ny mpanompon'Andriamanitra toy ihany, ny andininy voalohany hatrany amin'ny andininy fahasivy. Zao perikopa izao dia mitantara ny amin'izay mety ho heverina hoe fanroson ny fiainan'ny olona. Miresaka indrindra mantsy ny amin'ny hoe ny tany rehetra dia iray fanononana, iray fiteny, izany hoe ny tany rehetra nyresahana tamin'izany fotoana izany, dia azo ambara ihany koa hoe izao tontolo izao izay fantatra. Ary rehefa resahana ny amin'ny hoe iray fanononana, iray fiteny, dia tahaka ny milaza zany hoe tsy mba nisy elanelana, tsy mba nisy efitrefitra fa afaka ny fandray tsara ny vahoaka tao amin'izany. Ary azo arina hoe toy ny fikambanam-be izany fiarahamoniny ny olona tamin'izany vanim-potoana izany. Nifindrafindra ny atsinanana izy ireo ary nahita tany lemaka atao hoe Sinara, dia teo izy no nanorina tanàna ary nanomboka nanao biriky, nandoro an'izany tsara ary nataony solombato zany ny asfalta, nataony solondrihitra, ary dia nirahevitra izy ireo nanao hoe andeha anao tanàna sy tilikambo atsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra dia anao izay hahazoantsika laza fandrao hiely eny ambonin'ny tany rehetra isika. Zany lay hevitra ireo olombelona tamin'izany vanim-potoana izany. Voalohany riavana malala, raha miainga amin'izany tsika dia izao, tsoahana avy amin'izany voalohany a, ilay firaisakinan'olombelona mamoadoza, ilay firaisakinan'olombelona mamoadoza. Hafahafa ihany ny mandray zany hevitra zany. Firaisakina ve? Zavatra tsara zany, anetanana ny olona zany. Ary tsika malagasy dia anisan'ny nalaza tamin'izany hoe firaisakina zany ireo razantsika teo aloha. Ary ambara mihitsy hoe ny firaisakina no hery. Ao anatin'izany fiombonana sy firaisakina izany no avitan-javatra eo amin'ny fiarahamonina. Kanefa toa miavaka ity firaisakina hitantsika ety, satria firaisakina izay mamoadoza. Izay ireo tsara ny andininy faefatra, raha mamaky ny soratra masina tsara tsika riavana, zao lay fisainan'ny vahoaka tamin'izany. Ary hoy izy, andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia anao izay azahoantsika laza fandrao hiely eny ambonin'ny tany rehetra isika. Zany firaisakina zany, arak'izay hitantsika eto, dia firaisakina mitondra ho amin'ny fanandran-tena, fitadiavana laza ho an'ny tena. Ary rehefa tonga amin'izany fanandran-tena sy fitadiavana laza ho an'ny tena izany, ny fisainan'ny raha olombelona dia iroso haka ny toeran'Andriamanitra izy, fa fiainana sy fiarahamonina tsy mila an'Andriamanitra zany no efa avoitra eto, fa dia andeha amin'ny fisainany, andeha amin'ny fahalalany, andeha amin'ny fahaizany, ary izay ataony dia hanoerana an'izany sitrapon'Andriamanitra izany, ka haka ny toeran'Andriamanitra. Zany mantsy eto ny lazaina hoe hanao tanàna sy tilikambo atsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra. Zany hoe andona ny varavaran'ny lanitra, tahaka ny hoe hiantsy an'Andriamanitra mihitsy
lay hevitra ao anatin'izany zavatra ho atao zany. Fa ny faharoa ihany koa avy amin'izany fanandran-tanteny zany dia tena fantikana tsotro zao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay nandaharan'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'olombelona. Raha mamaky ny Genesis 1:tsika amin'ny 19:20 ry havana malala dia zao ny voalaza hoe ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe marofara sy miabetsa ary mameno ny tany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Fa hoy koa izy ao amin'ny Genesis 2:15 manao hoe ary Jehovah'Andriamanitra nitondra ny rahalehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy. Zany ny fandaminan'Andriamanitra natao hiely amin'ny tany rehetra ny zanak'olombelona ny tsofin-drano hiamaro hanenika ny tany ary ny andraikitra dia ny hiasa sy hitanina ny sahy. Kanefa amin'izao dia hanao trano sy tilikambo avo be anakatra ny lanitra ary hitoetra sy onina eo fa tsy ely arak'izay eritreretiny eto ny mpandrao ely ambonin'ny tany isika rehetra. Riavana malala ao amin'ny tompo, rehefa misaina nyty andalatsoratra masina ity isika dia lasa ny saina maneritreritra hoe amin'ny akapobeany tokoa dia ao anatin'ny fikambanana na fivondronana sy fiombonana ny olona no mahavita zavatra. Tsy ratsy ho azy akory zany hoe famoronana fikambanana zany, zany famoronana fiombonana zany. Saingy zao rehefa mikendry zavatra ho an'ny tena sy ampalaza ny tena ka manilika an'Andriamanitra tsy anaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia mandozy zany satria hanohitra an'Andriamanitra, anao an'Andriamanitra ho tsy misy ka izy no mitondra sy mandrindra ny fiainany fotsiny zao. Riavana malala ao amin'ny tompo, amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia tandremo ihany ny amin'izany hoe miditra ao anaty fikambanana. Fantaro tsara io fikambanana io, sao dia fikambanana mamoa doza. Misy tokoa mantsy ny fikambanana mamoa doza, ny fikambanan'ny Framasao ohatra te hife zao tontolo zao, ny fikambanan'ny mitovy fananana mifanambady ohatra. Ary zany dia efa namoahan'ny fiangonana misy atsika, ny fiangonan'i Jésus-Christ eto Madagaskar tamin'ny alalan'ny filoha, fa manohatra an'izany ny fiangonan'i Jésus-Christ eto Madagaskar. Fa eo ihany koa ny fikambanan'ny jiolahy izay mamafy faharavana amin'ny alalan'ny fandrobana atao eo anivon'ny fiarahamonina. Dia mbola afaka mitanisitsika ny amin'ireo fikambanana maro samihafa, mety fikambanana miafina mihitsy azy, fikambanana mampikoriana zava-mahadomelona eto anivon'izao tontolo zao, mandavo ny fiainan'ny tanora. Zany rehetrarehetra zany, zany no karohana, zany no atao dia ny anandratra ny tena, manao ny fiainan'ny tena ho ivo amin'ny zavatra rehetra fa tsy mila an'Andriamanitra. Zany lay firaisan-kina mandoza ry havana malala. Ary zany indrindra no ambaran'ny soratra masina any amin'ny Korintianina 1 izay sorata amin'ny Paoly apôstôly hoe fantaro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara. Any amin'ny Tesalonianina 1:5 azafana, fantaro ny zavatra rehetra ka azony mafy izay tsara. Mila mandiniky tsika, mila mamantatra reny atao hoe teny mirentirenty, atao faneva, mila dinihana tsara reny zay avohitra ny fikambanana, mila dinihana. Sao dia mitarika atsika ho tahaka ny mponina tany Sinara ka hevitra ny tenany sy ny fiombonany ny firaisan-kinany ho mahavita tena hikatsaka laza
anoerana an'Andriamanitra. Tsarovy havana malala fa eo amin'izay everin'ny olona ho fahombiazana tsy miaraka amin'Andriamanitra no fanombohan'ny fianjerana. Eo amin'izay everin'ny olona ho fahombiazana tsy miaraka amin'Andriamanitra ary entina manohitra ny sitrapon'Andriamanitra no manomboka ny fianjerana. Zany no hitantsika ao amin'ny Salamo 7:70 izay nahasahiran-tsaina ny asa manoloana ny ratsy fanahy izay mpanohitra an'Andriamanitra, miaika an'Andriamanitra. Fa poto izay hiah dia nirodana simontsamontsana izy. Ka zany indrindra eto ry havana no fampitandremana atolotra antsika vahoaka an'Andriamanitra. Misy amintsika zanak'Andriamanitra ane, misy amintsika kristianina ane tafiditra any amin'ireny fikambanana izay miray hina mitandro ny firaisan-kina mamoadozy ireny e. Ao anatiny ao dia misy dina hifanaovana ka hifamonoana raha sanatria ka tsy manaraka an'izany. Fa tahaka izany koa moa nefa entina eo anivon'izao tontolo izao ho fanandratantena sy ho fitadiavana laza amin'izay iverina hahasoany tena. Fa inona ry havana ny mendrika indrindra raha hiditra fikambanana ihany tsy misaotra ny fiangonana. Ny fikambanana miorina ao amin'i Jesokristy. Ilay perikopantsika tamin'ny lahady tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 andininy 112 sy ny manaraka. Io lay vato izay nilavin'ny mpanao trano io no fehizoro indrindra. Miorina ao amin'i Jesokristy ihany. Zany ny fikambanana tsara indrindra. Zany ny fikambanana mankatony sitrapon'Andriamanitra. Zany ny fikambanana manome voninahitra an'Andriamanitra. Mirahina ho amin'ny famoazana araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy le firaisan-kina mamoadoza manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha hiditra fikambanana ihany ianao dia tsy misy ohatran'ny fiangonana izay efa mampivondrona ny kristianina, miaina ny soratra masina. Io no mamaritra ny lalan-kalehana arak'izay ambarany fanambaram-ponina hoe ny baiboly ny tenin'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny baiboly azavainy eo ambany fitarihan'ny fanahy masina no raisiny oloaranony finoana sy fitsipiky ny fiainany satria manambara amin'i Jesokristy lay vato fehizoro. Koa raisoary ny tenin'Andriamanitra entsika mamantatra tsara ny lalako mba tsy hiaina ao amina fikambanana miazona ny firaisan-kina mamoadoza satria manohitra ny sitrapon'Andriamanitra isika. Ny faharoa ry havana malala dia izao: tsy hahatratra ny tanjona kenrenina oviana na oviana izay mikomy amin'Andriamanitra. Tsy hahatratra ny tanjona kenrenina oviana na oviana izay mikomy amin'Andriamanitra. Zany mantsy ny zavatra hitantsika eto raha mamantsika ny 5. Andriamanitra dia Andriamanitra sary-piara ary miteny izy fa ny voninahitra dia tsy homeko ny hafa. Koa dia nidina izy araka ny voalaza eto dia nidina Jehovah izany tanàna sy ny tilikambo izay nataon'ny zanak'olombelona. Ary hoy Jehovah, indro iray foko ny olona sady iray fanompony izy rehetra. Ary ity vao fiandohan'ny ataony, koa izao dia tsy hisy azo sakanana na inona izay saintsainy atao. Aoka isika hidina ka eno no hanorokorontsika ny fiteniny mba tsy fankalala teny izy. Zany ny zavatra iombona n'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina eto arak'izay hitantsika eo amin'ny 7. Na nyraisan'ny fanapahan-kevitra, aoka isika hidina ka eno no hanorokoroantsika ny fiteniny mba tsy fankalala teny izy. Satria raha tratra ny tanjona arak'izay lazainy eto hoe indro iray foko ny olona sady iray fanononana izy rehetra, ary ity vao fiandohan'ny ataony, koa izao dia tsy hisy azo sakanana na inona izay saintsainy atao. Tsy azo sakanana intsony. Tena iseho fa Andriamanitra tenany zany ny olombelona ka hitovy amin'Andriamanitra izay nahary azy
fa tsy atsiaro tsony izy hoe zava-boary dia vohitsakitsaka ny voninahitr'Andriamanitra. Sary mpiaro amin'ny voninahiny ny Andriamanitra, sary mpiaro amin'ny fiandrianany Andriamanitra. dia indro izy fanandray fanapahan-kevitra, lay Andriamanitra ao amin'ny fahafenoana, lay Andriamanitra ao amin'ny fahefana, lay Andriamanitra ao amin'ny voninahiny, hidina anorokoroa ny fiteny ka tsy fankalala intsony. Inona zany dia havana malala? Rahavan'Andriamanitra lay fifandraisana, androdana n'ilay firaisan-kina mamodoza. Rahavan'Andriamanitra lay fifandraisana, ataon'izay elezan'ny olona arak'izay lazainy hoe taony nampielezan'i Jehovah azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra, naparitany, naparitak'Andriamanitra ny olona. Koa izany nanaovan'ny anarana hoe Babely. Rehefa niely mantsy ny olona, nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy. Zay le hoe tsy tratra ny tanjona, satria fanoherana ny sitrapon'Andriamanitra no nisy. Ary dia nanorokory ny fiteny ny tany rehetra Andriamanitra, dia niely ny olona rehetra, nanjary tsy mifankahazo fiteny ny olona. Zany ny zavatra misy sy mitranga ry havana manala. Ary zay le lazaina hoe dia tsy hatratra ny tanjona kenrenina oviana ny olona zay mitsomy amin'Andriamanitra. Na do te misy fotoana izy atao aomby azany, mandalo sy miserana ihany zany, fa tsy maintsy midin'Andriamanitra amin'ny fahefana, midin'Andriamanitra amin'ny heriny, handrava izany, hanakana zany zavatra atao hitadavan'ny olona laza sy voninahitra amin'ny alalan'ny tenany zany, amin'ny alalan'ny sainy zany, amin'ny alalan'ny ataony zany. Manao an'Andriamanitra ho tsy misy, ary zany moa zany eto ny adala ny manao an'Andriamanitra ho tsy misy, ny adala ny manao an'ankampo hoe tsy misy Andriamanitra. Fa eto koa rehefa tsy mifankahazo fiteny, dia tahaka ny adala koa, tahaka ny adala. Zany ny resahan'ny Paoly apôstôly any amin'ny Korintiana 4:7-20, rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, tsy mifankahazo ny olona, dia ohatry ny adala. Zao ozy izy Paoly ao amin'ny 2:7-20 ao amin'ny Korintiana 1, dia zao ny lazainy: koa raha vory ny mpiangona rehetra ary ny olona rehetra samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, tsy ho lazainy va fa verisaina ianareo. Zany ny zavatra misy, olona verisaina zany, hoarina tahaka ny verisaina ny olona miteny kanefa tsy fantatra. Dia ho zany eto ny zavatra mitranga, nampiaka ny olon'Andriamanitra, naparitany, nampielezany, nikororoany fiteny, nataony tsy nifankahazo. Zany ny vokatra ilay firaisan-kina, ary zany no ilazana azy hoe firaisan-kina mamodoza, satria mitady hitsomy amin'Andriamanitra. Dia zany ny vokany, tsy hahatratra ny tanjona kendreny. Ry havana malala eo amin'ny tompo, sofa Andriamanitra dia mihevitra ny tsara mandrakariva, ary nandatsaka ny fanahy masina izy. Vao nankalazaintsika tamin'ny heriny ny tompony amin'ny nandatsahany fanahy masina, ny fahatongavan'ny fanahy masina. Rehefa miorina ao amin'i Jesy-Kristy ny fiombonan'ny olona, ny fikambanan'ny olona, resy lahatra ny amin'ny famonjena vitan'i Jesosy, manaiky hankatoa ny sitrapon'Andriamanitra toa an'i Jesosy zay nahatanteraka ny sitrapon'ny ray, dia mandray ny fanahy masina. Ary rehefa mandray ny fanahy masina, dia manjary mahay mifandraindray, manjary mahay mifankahazo fitenindray. No zany asan'ny fanahy masina zany. Jereo tsara ne ny asan'ny apôstôly 2:9-4, rehefa nandray ny fanahy masina ny mpianatra, dia nitory ny tenin'Andriamanitra
tamin'ny fitenin'ny firenena izay tonga tao Jerosalema ireo mpivavaka jios samihafa avy any amin'ny tany maro samihafa avy any amin'ny firenena maro samihafa niangona tao Jerosalema dia samy nandray sy naren'ny fiteniny avy tamin'ny fitoriana ny filazantsara nataon'ny mpianatra ny apôstôly. Zany ny asan'ny mpanahy masina zany. Ain'Andriamanitra indray ny mitondra fahariana vaovao ampifandray ny olona sy ampiombona ny olona rehefa mikendry ny anao ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa mikendry ny anao aneo ny voninahitr'Andriamanitra. Ary izy mihitsy amin'ny alalan'ny teniny milaza hoe vongana vaovao ianareo, vongana vaovao. Ka rehefa miombona ao amin'ny fikambanana, fiombonana, miorina ao amin'i Jesosy Kristy, zany no atratra ny tanjona, zany no tonga ny an-danitra. Satria amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana, zany no ahatongavany any amin'ny ray, ka ahatonga azy hiara-monina mandrakizay ao amin'Andriamanitra. Zay le hoe andova fiainana mandrakizay. Ka raha ny lanitra ny tiana ho tratrarina ry havana malala, raha ny lanitra ny tiana ho kendrena ny andovanany zany, tsy ny fikomina amin'Andriamanitra, tsy ny firaisan-kina ikomy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hevitra sy fisainanao ka hitady laza sy voninahitra no atratraranao amin'izany. Fa ho Jesosy hoe izay manandra-tena no ahetry, izay manandra-tena no ahetry. Araka ny ambarany eo amin'ny Luka 5:20 tapany voalohany. Fa ianao kosa raha toka miorina ao amin'i Jesosy Kristy, raha miorina ao amin'i Jesosy Kristy, izy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana, dia tonga any amin'ny ray ianao miaraka aminy, tafiditra ny an-danitra ianao. Izy mihitsy no ampandrosanao any an-danitra. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ny asan'ny ray, ny asan'ny zanaka, ny asan'ny mpanahy masina dia ny anao izay ahatonga atsika andova fiainana mandrakizay, hitoetra ny an-danitra ka hideran'ny Tompo eo anoloany ny seza fiandrianana. Ko ajao ary ny sitrapony, tiavo ny teniny, miorena tsara ao amin'i Jesosy Kristy, fa izy ilay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay ahatanteraka ny moavinao, ny tanjonao rehefa miorina aminy ianao. Mampahery atsika ny mpanahy masina eo anoloany zany fankatoavantsika sy fandiavantsika ny sitrapon'Andriamanitra izany re, satria tsy mora ny mankatao ny sitrapon'Andriamanitra, fa eo hatrany Satana maka fanahy sy manozongozona ka te hampivily atsika sy hampivoitra n'ilay maha izy atsika hanohitra ny sitrapon'Andriamanitra ka hampenjera atsika. Dia ny Tompo any hatanteraka ny fahasoavan'ny teniny ho amintsika ry havana, ho azy rerian'ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra tomponay tsara indrindro, misaotra noho ny amin'ny teninao, fa tena teny omenanay ahatsiarovanay mandrakariva fa olona jerenao ny fiainanay, olona tantaninao izahay. Mazava ny tianao ambara Tompo, satria nampatsiahivinao anay indray ny tantara niseho
taopabela fa izay miray saina sy miombina ny olona ary iray fiteny ihany koa. Noho izany anefa Tompo dia niseho ny firaisan-kinan'ny olombelona izay mamodoza ka mitondra ho an'ny fanandratantena ka nitady hitovy laharana aminao an'Andriamanitra ray ary aka ny toeranao mihitsy aza. Tena tsy akasitrahanao izany satria mandika ny didinao. Nampatsiarovinao anay koa fa tsy hatratra ny tanjona izay mikomy aminao Andriamanitra tahaka ireo olona izay nanorina ny tilikambo taopabela. Amin'izao vanim-potoana ianana izao Tompo dia maro ny fikambanana izay miseho, maro ny fikambanana izay mijoro, ao ny fikambanana izay mijoro ao aminao Jesokristy. Ao ihany koa ny fikambanana izay mijoro hanohitra ny fanjakanao, hiady aminao, hikomy aminao, ka handrava izany fanjakanao izany. Izany indrindra Tompo no ahatsiarovanay tena ankehitriny anatonanay ianao. Misaotra noho ny amin'ny asan'ny fanahinao masina atao anatinay mampatsiahy anay, anatonanay ianao, hifonanay sy hibebahanay ao anatrehanao amin'izay rehetra tsy ankasitrahanao ka nandehananay tany amin'ny fikambanana izay mikony aminao ka hanohitra anao Andriamanitra ray, ka izarazara tsy ahatateraka ny tanjona izay kendrena ireo izay rehetra mikomy aminao dia ho very amin'izany tanjona tratrariny izany. Fa ireo izay fikambanana mijoro aminao Jesokristy dia mangataka indrindra ho tohananao amin'ny anaran'ny fanahinao masina, ahafahanay mampandroso mandrakariva ny fanjakanao, ahafahanay mitory ny filazantsaranao araka ny sitraponao. Koa mifona sy mangata-pamelana aminao izay Tompo, amin'izay rehetra nandehananay tsy araka ny sitraponao, amin'izay rehetra nijoroanay hanohitra n'izany fitantananao izany, fa tsy ankasitrahanao izany. Izay anefa Tompo dia mikatsaka ny mandrakizay eo anilanao, ka izay rehetra pentipentina tsy mahamendrika anay, tsy ahafahanay mandray sy manatena izany fanjakanao izany, dia raha vao aty anatinay Tompo, faoka ilay fanahinao tsara hiasa mahery atao anatinay mandrakariva, azahoanay miverina mandrakariva eo anatrehanao, iombi-piainana aminao. Ankehitriny ary Tompo dia mivavaka izay ho an'ity firenena malagasy ity izay miroso amin'ny vanim-potoanany fifidianana amin'izao fotoana izao. Ilay fanahinao masina ny hanome fahendrenany tsirairay dia ireo mpifidy izany, mba ho izay tena olona kasitrahanao ny hitondra sy hitantana amin'izao firenena izao. Ny fanahinao tsara koa hiasa sy hanome fahendrena ho an'izay voafidy hitondra indray ny tany sy ny fanjakana eto amin'ity tany malagasy ity. Kehitriny koa Tompo dia nomenao anjara tsara mandrakariva izay fiangonana eto amin'ny FJKM mahitory ny filazantsaranao, koa tario mandrakarava amin'ny alalan'ny fanahinao masina, mba hitory ny filazantsaranao tsy hitsanga menatra fa tena hanambara marina ny aminao Jesokristy, dia ho voatory any amin'ny tany rehetra araka ny voalazanao any ny teninao. Mivavaka izay ho an'ny sekoly FJKM, mba ho sekoly hiroborobo, hitaiza ireo madinika ao, hiroso mandrakariva ho zaza hitombo saina vatana fanahy aminao, zaza ankatohanao ary ahalala tsara ny aminao Jesokristy, ary ho tonga hatramin'ny fitoriana ny filazantsaranao any ny sekoly. Ankehitriny dia misaotra izay Tompo, misaotra anao Andriamanitra ray amin'ny fahatratrarany reny amin'ity androany ity amin'ny fetiny reny. Misaotra Tompo ny amin'ireo reny izay omenao tolo-tsaina mandrakariva amin'ny alalan'ilay fanahinao tsara amin'ny fitaizana ny ankohonana. Koa mangataka izay Tompo mba ho anisan'ny reny iombi-piainana ao aminao, ka ho reny andray andraikitra sy hitondra ny ankohonany hiaraka aminao Jesokristy, hifampitantana aminao amin'ny fiainana manontolo. Ao amin'izao fotoana izao dia misy ny reny izay tsy salama, izay angatahanay fitahiana sy fahasoavana avy aminao, mba hiverenan'ny fahasalamany ahafahany miverina indray
andray ny andraiky ny eo amin'ny ivon'ny ankonana. Tompo malalo matoky izay fa Andriamanitra mpiaino vavaka ianao ka amaly ny vavakay araky ny teninao hoe izay mangataka no omena. Ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesokristy zanakao ilay efa nampiombona anay amin'ny vavaka manao hoe rainay izay ny an-danitra moa masina ny ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao atao any ny sitraponao mety an-tany tahaka ny any an-danitra homeo anay no izay anasahazao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fankapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Eo an'lohan'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana, raha mino ianao andeha hiara-mitsangantsika hiara iredona ny fanekem-pinoana apôstôlika iraisantsika amin'ny fiangonana masina manerina izao tontolo izao. Miomina ary sika hoe mino n'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho. Mahazo toerana ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana nehoantsika ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny rakitra isika izao ry havana malala. Ny salamo fa 570 no redontsika mavitribitrika mandritra izany fanatazana ny rakitra izany. Samintera nyasana
Iary itsangantsika n'olotra ny rakitra, iary mivavakintsika. Jesosy, misaotra anao izay efa afaka manavao ny fanoloran-tenanay ho anao. Atolotra ny tenanay ho fanatitra velona, masina, ankasitrahanao. Ary ireto ny vola anaovana ny asanao. Angatahanay ny fanahy masina, ampatsahanay anolotra ho an'ny asanao mandrakariva, ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy-Kristy no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Amarana ny fotoana isika riavana malala. Ny teny fohy mialohan'izany dia maneho ny fisoron'Andriamanitra no ny fahalavarariana izao fotoana izao, fa miarahaba ny reny mpianakaviana rehetra ihany koa any amin'ny isan-tokantrano any, ary indrindra izay manaraka izao fandarana izao. Atratra ny fetin'ireny dia tain'Andriamanitra soampahereza ny atrantsika rehetra, aefa ny adidy sy andraikitra izay akinona amintsika, ary horeny tokoa mikolokolo ny ankonana ananana taranaka-vanina ampandroso ny fiangonana sy ny firenena ho voninahitran'Andriamanitra. Dia ho amintsika rehetra ny fitahin'Andriamanitra. Andeha ariara itsangantsika riavana hamarana izao fotoana izao. Aorianan'ny tsodrano dia ny hira fa 7:730 no iraitsika. 7:730. Ho tanteraka aminareo riavana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy-Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny anio ampitsaro mandrakizay. Amen. Mahazo toerana mivavaka mangina ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny Masina. Amen. Izay indray ary no masaka azo natolotra anao tamin'ity alahady maraina ity. Inona fa nahazahoanao haim-panahy ny fanompoampivavahana izay narahanao niaraka tamin'ny fiangonan'i Jesosy-Kristy eto Madagaskar. Mirary ny fiadanan'ny Tompo hitoetra aminao isam-baravarana ary manonona izany ho an'ny tsiraray avy izahay, ary manome fotoananao amin'ny fotoana manaraka indray. Veloma Tompo.